ny fiangonana evangelika chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra tao sy omenanao zany na inona hevitra ny ilainao fanorenana amiloniny fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amin'reto fitombavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana May ho avy zao isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy itsy amin'ny raiky sandoana lakely amin'ny 5 sasany arivaka hatramin'ny 9 sasany itsy amin'ny fiangonana Saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 10 sasany aoka ho adidiko zay rehetra ilainao tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovan'ny fiainanao tsy mitorotsy izy profo zany Ampifaliana indray ny etiko miarabantsika ampijery-tsaina amin'ity ao anatin'izao fandaharantsika izao androany tenako révérend Farandrenarivo miaraka aminao anatin'izao fanoloran'izao ety am-piandohana dia tena mahafinaritra anao indray nilazanao mialoha fa hafinaritra ny fandaharantsika ary manasanao manokana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany androany fa azo antoka fa tena izy fa melomelomana sy kasika Andriamanitra manokana ao fiainanao izy zany manarak'izay moa dia te-hanomana anao sady satria androany tsika indray ten'Andriamanitra izay tena inoko fa tena asody asoanao ny ten'Andriamanitra moa rehefa alefan'Andriamanitra ozy ny Baiboly dia manasitrana ka minao fo anatin'ity ten'Andriamanitra izay alefa aminao na ho ampanarahana ianao rehefa avy eo tia dia isy fanasitrana sy kasika Andriamanitra ny fiainanao ka ety am-piandohana tiako ianao mba hiteny na hanasa ireo olona ohatra tokantranontsika rehetrarehetra ao mba hanaraka ny fandaharana amin'ity an'io tia izany aleo angamba ny rehefa avy eo tsika no ilazany karazana filazana maro samihafa sy tsara fantatra fa aleo angamba ny tonga dia ampandrosoantsika ny mpanompon'Andriamanitra hiaraka amintsika ny ten'Andriamanitra izay efa nampanantenako anao teo fa asody asoanao izany mino fa tongeto ianao satria ianao koa mino fa ny zavadrehetra hain'Andriamanitra tao Andriamanitra tsy manomboka zavatra raha tsy efa miteny ny minitra Andriamanitra miteny dia efa kontonina tombo sady ny fitainy le miteneniny marimarina koa tsy miteny izy raha tsy kontiny efa vita zay ho teneniny engany eo azonao fehizanteniko tsy miteny izy raha tsy kontiny efa vita zay niteneniny tsy miteny hoa izy raha tsy kontiny efa vita zay ho teneniny raha ohatra ka miteny androany hoe raha misy anankiray 150,000 dia mandroso eto loto fa omeko azy tsy afaka hiteny aminao raha toka tsy 50,000 atao posiko fa leo ty zany samara satria raha izany dia lasa mpandainga ako raha ohatra ka misy tonga ty aloha dia izy aiza le izy nefa za tsy mamey avy eo mihoatra noho zany Andriamanitra melohany tenenany dia efa kontiny vita le ho teneniny ka raha ianao mandray an'le teneniny dia efa kontiny vita zay andrasanao aminy alleloia ary misy fehezanteniny Jesosy zay tena tiako mihitsy hoy izy tsy voalazako va ao anao Jesosy fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra ao amin'izao no toko faraiky amby folo andiny fefapolo milaza zany tsy voalazako va eno tsara ny zavatra teneniko anao eto androany ariva efa zavatra efa heninao foana fa tonga eto amin'ny tena ohatra nataony Jesosy tsy voalazako va dika zany dia zao efa nisy teny heninao fa manamafy sisa nataoko androany ariva ka raha inonao amin'izay dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra
ninina mbloke ny fiainanao sy nanandevanao hatramin'izay olona Exodus toko fahaenina anafaka anareo fampahoriana mafia araka anareo oloko ary ampiditra anareo amin'ny tany zay renianako tamin'ny Abrahama olova anareo ninina anjara lovanao na vady na zanaka na asa na tany na trano raha mbola voasoratra koa ka anao mandidy sady amin'ny anaran'i Jesosy ho avototra zany mba ho anao mandidy ao avototra zany ho anao raha vady endry tetafinao mandidy ao vady endry ho anao raha zanaka ny tetafinao mandidy ao zanaka ianao raha asa ny tetafinao mandidy ao asa ho anao telekakinao tsy voalazany ve fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitra tamin'ity fotoana ity no filazana tsara mijoro toko faraky ambin'ny folo dia narary mafy Lazarosy dia laha sy Maria sy Marta nanirakola tany amin'i Jesosy ho zay marary mafy lay tianao izo ny marary eny zany zany négociation zany izy tsy dia fotsiny hoe mba misy olona marary ohatrany fa mba tongava raha mba mety ozy le tianao mihitsy ny marary dia zao no navalan'i Jesosy ho avy ahako tonga amin'ny fotoana nefa maty any Lazarosy Jesosy tsy tonga ny andro faty ry zareo Jesosy tsy tonga rafarafara tsy mba mamangy amin'ny fahalalam-pomba Jesosy tsy tonga nalevo Lazarosy lay tiny Jesosy tsy tonga rehefa liavy nandevina dia mipetrapetraka iny ao an-trano dia ny fianakaviana mitsapalahelo mampahereo zay Jesosy vao tonga docteur après la mort maro aminareo reto no miandro fagagana efa tara fotoana ahoana zavady patelelo akaikinao ny fotoananao ny tara fa tsy Andriamanitra mety tamin'le fotoana ny lanao azy izy nisy tonga fa izy efa niteny mangatady omeko anao dondomy fa hovoaiko mitadiava fa hahita fa nefa nifandriny fonao izy raha tanteraka ny fisainanao rehetra za tsy andao anao na hafoenao akory isinao Jesosy aiza kosenao tena akory zay zavatra nitranga teo satria nitadiavinao avy izy tamin'ny fin avril nefa izy tonga nanantena azy anao tamin'ny pasika teo nefa izy tsy namangy isinao aloha hoany any aloha fa tsy to ihany ve amelahy teny aminao eto izao eto aizy zao misy anareo efa nanova antom-bavaka efa tsy nety ny rahina fa tiandray angatara le olona efa maty mba mangataka vavaka mba hampahirezana ny ankonana non fa maninona novainao ny antom-bavaka ao terekinao raha mbola tsy voatretela anankiray tsy azovaina fa mila androany ny valim-bavaka zaiko ny amenanao raha mbola tsy vita ao ny traitement ale tamin'ny voalohany mbola tsy tokony iova ny antom-bavaka ao fa androany misy valim-bavaka ao anao ny fiangonana évangélika chaîne dia manolotra fotoam-bavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra tao sy omenanao zany na inona hevitra ny ilainao fanorenana amin'ny lomony fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amin'reto fotoam-bavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana me ho avy zao isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy itsy amin'ny raiky sandoana lakely amin'ny 5 sasany arivaka hatramin'ny 1 sasany itsy amin'ny fiangonana chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 sasany aoka ho adidiko zay rehetra ilainao tongava maro any amin'izany
fa tsy afaka ny siovany fiainanao sy mitorotsy izy profo zany izy adony nahazo valombavaka tsakana an-tanana tamin'ny herinandro na tamin'ny androany vokatry ty fotoana isan-karivo ty ny anontaniako a tsakana an-tanana voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany moa zany fa tamin'ny herin'ny androany le nitondra sary iny dia za manana zavikely efa ho 3 taona izy zao raha tonga ny volana ho nefa nizy zany tsy mahay miteny ohatran'ny ankizy rehetra dia tamin'ny fotoana zany bisopy le niteny mitondra sary dia ny sary ny tao anatin'ny telefonako dia le nosorana tamin'iny dia maraina ny andro zany a dia tonga namangy anay tao izy sy mamany dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa mbola tsy niteneniko tamin'ny zareo hoe netiko taty am-piangonana ny sary nosorako fa nitantara amin'ny mamany hoe neny a nanaraka hira tamin'ny tele le zaza tamin'ny maly arifa osy voninahitra ao an'Andriamanitra mino fa dia nasoanao dolo ny zavatra rehetra izay ndraisina teo satria inoko fa ten'Andriamanitra izay afaka nakasika ny fiainanao nakasika anao tao anatin'izay soratra masina sy ten'Andriamanitra izay ndrenesintsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra izay akasitrahantsika azy feno izay ary minoko tanteraka koa fa hisy fiantraikany goavana amin'ny fiainanao ary maniry moa mba hisy tena zavatra tonga dia porofona atsapahitanina avy hatrany miainga fiainanao anio ihany izay zavatra rehetra ndraisinao izany tia-pamarana dia tia-patsianao fa mana fotoana tsara be tsika indrindrindra nyity volana mety izay manana loha hevitra hoe avelao ho adidiko izay rehetra ilainao io fotoana io moa dia isakariva raha ohatra ny am'raiky sandoanalakely no misy fotoana eny isaky ny 10 ora sasany izay talata larobia lakamisy misy an'io fotoana io isakariva etsy am'raiky sandoanalakely efa fotoana maromaro zay nanaovana an'io fotoana io fa dia tena fijoroana vavolombelona tsisy ohatra izany karazana kasika izay ataon'Andriamanitra ny fiainan'olona ary ny zavatra mahafinaritra moa dia hoe ny ten'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra ary indrindra le zavadalina sy mafonja tatoato moa ny toriteny rehetra izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tena hoe renao mihitsy hoe misy zavatra aina révélation fahazavana izay hoentiny izay tena hitanao hoe manaingy anao mihitsy ary mitondra anao amin'ny avo fahasoavana vaovao mihitsy izany ko mampirisika anao tongava etsy am'raiky samoa zany andoanalakely isaky ny talata ariva alarobia ariva alakamisy ariva izany raha itsy tanjombato indray anao dia misy eny amin'ny 12 sasany ny talata sy ny zoma amin'ny 12 ora sasany ny ariva kosa ny alarobia amin'ny 2 sasany dia misy fotoana zay loha hevitra izay ihany moa zany hoe raha antsika ao anatin'izay fotoana izay azo antoka fa tena anova tanteraka ny fiainanao izany tsy afaka ntsiova zany ny fiainanao tadio fa Andriamanitra dia tena tianao sady te ame fiainana tsara izay mihoatra izay azo nofinofisinao izany mbola tsy miova Andriamanitra ary mampirisika anao tongava mananjara amin'izany ny fotoanantsika moa aza donoana fa mana fotoantsika isaky ny alady efa hitanao angamba ny fahita lavitra io na fotoana tsy am'raiky sasiritsy andoanalakely ny fidirana rehetra ao amin'izany sy ny fotoana ny tanjobato izany tongava mananjara ary mino fa asoanao ny fanatrehanao ireo fotoana rehetra ireo izany ho anao zay mila vavaka na mety fangataham-bavaka na mety te hifandray aminay efa misy koa ireo adresse mail sy ny Facebook sy numéro de téléphone moa zany naiza toerana misy anao na ny ampitan-dranomasina ianao na eto toerana ianao manerana nosy ianao aza miafahafa vonjay andrianao fifaliana sy amin'ny fahafahanay tanteraka mame fahafapoanao arak'izay azo atao ena fa dia izay fandarantsika reveron farandrenarivo moa niaraka taminao tao anaty zao fanoloran'izao manantenanao indray araka amin'ny fandarantsika amin'ny fotoana manaraka amin'ny fahitalavitra sy ny fandarana moa zay fanaranao zao fandarantsika izao samy tombo fahasoavana tompoko ny fiangonana évangélika chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao aoka ho adidiko zay rehetra ilainao na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany na inona hevitra ny ilainao fanorenana amin'ny lomony fananganana fiovana vahaolana fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra mameantoka ary anamarina ny teny amin'ny fiainanao fa hoy izy hoe aoka ho adidiko zay rehetra ilainao manasanao ary izahay ho avy amin'reto fitombavaka lehibe izy anasana ianao mandritra ny volana me ho avy zao isakariva rehefa talata sy larobia ary alakamisy etsy am'raiky sandoanalakely amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 1 ora sasany etsy amin'ny fiangonana saina tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 sasany larobia indray amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 ora sasany
aoka ho adidiko zay rehetra ilainao tongava maro any amin'izany fa tsy afaka ny siovany fiainanao sy mitorotsy izy profo zany